marina ijoro ho an'ny fireneny ve ny vahoaka malagasy? Nivoaka ny datim-pifidianana singa iray izay mamaritra fa iroso amin'ny fifidianana ny Madagasikara amin'ity taona ity. Ny 7 Novambra ny fihodinana voalohany ary ny 20 Desambra kosa ny fihodinana faharoa. Manomboka eto izany dia mila mivona ny sain'ireo malagasy ny soratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana fa andatsabato amin'ny daty ny 7 ny volana Novambra io. Fotoana ihany koa izao andinian'ny malagasy ny zava-misy tany aloha sy ny iainana amin'izao fotoana izao. Ny fotoana ny fampelezan-kevitra ankehitriny dia tsy fotoana fampafantarana vinanasa fotsiny ihany fa lasa fandrebirebena sy fandroboana vahoaka amin'ny fitaka sy ny lainga ihany koa ho an'ny sasany ka tokony ho tandremandrehetra. Ny fantaniana tokony hipetraka ho an'ny rehetra izao dia ny hoe ny hemotra sanandroso ny fiainany tao anatin'ny 5 taona nitondrany ny fitondrana ankehitriny. Ny ena sany tombony narotsaka tao an-tokantrano, ny tombony fisian'ny asa sananakory. Ny tiana olazaina dia izao, tsy tokony ho rebireben'ny mpanao politika amin'ny zavatra tsy ampandroso isika malagasy. Mila manao jery lavitra mba tsy andetehana fiainana ao anatin'ny 5 taona manaraka. Raha ny zava-misy tokoa mantsy no jerena dia miariary eto ny elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Mialalina ny antsana manatsaraka ny mahantra sy ny mpanana. Foana tanteraka ny sokajin'olona manana farim-piainana antonony na ny klasy moyenne fa ny joso any amin'ny mahantra fadiran'ovana ny ankamaron'ny olona. Hita miariary amin'ny fiainana andavanandro io ary porofo mivaingana ny antotanisa sy ny tondro samihafa navoaka ny sehatra iraisam-pirenena izay sokajina ho maty anina. Nahatratra 700 ny fiakaran'ny tany olona mahantra fadiran'ovana ny taona 2024 sy ny taona 2024 satria telo amin'ny 70 faingo 400 teo no nananika ny 120 ho tafakatra 700 mahery aza hatramin'ny farany ity taona ity raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Afaka 7-12 taona isika vao hitovy amin'ny Rwanda raha tsy miova amin'izao fomba fiasa sy ny fitantanana izao raha ny nambara ny teknisiany eo rafitra arabola maneran-tany io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe manao akory tokoa moa ny fiainan'eto Madagasikara ankehitriny raha eo tatitry ny banky iraisam-pirenena io? Manao ahoana ny jiro, ny rano, ny fandriam-pahalemana, ny kolikoly, ny fitsarana, ny fitantanana ny harem-pirenena ary indrindrandrindra ny fahasalamana na ny fahafahana mitsabo-tena sy ny vidim-piainana? Tamin'ity fitondrana ity ihany no nisy izany hoe 100 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary. Nolazaina nefa tany aloha fa lafo ny vidim-bary raha toka 570 ariary tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana ary 900 ariary tamin'ny fitondrana Rajaonary Mampianina. Nitondra vahaolana nampienany vidim-bary ve i Rajoelina izany amin'ny vidim-bary 100 ariary io ny iray kapoaka ankehitriny. Ny tany kolikoly miakatra, ny laharam-pahamehana tsy mifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka, ny vidim-piainana tsy voafe fa izay marevorevo ny mpitondra sy izay mahafinaritra azy ireo no ataony. Kibonona fa na mivezivezy no mahazo ny malagasy. Vokany miakatra ny tany fahantrana, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo ny janasa. Ho indrindra mantsy ny fanazavana hoe mba sy ny fijerena mihitsy ny le fiainam-bahoaka fa tena enjana be. Ny vary lasa lafo be, ny retsaretsa mihitsy hatsamin'ny vidim-piainana retsaretsa mihitsy nefa izay moa melon-janaka kely mbola tsy saotra izao hatsamin'izay ny ainana. No fatrano izao ila tsy ho voalotsony dia ny ankizy ila tsy hianatra. Le fomba fiasany izany tena tsy mety mihitsy satria mba tokony hoe ampijerevany ihany izany le vidim-piainana mba tokony ho ampidininy. Tena sarotra amin'ilay mpianakaviana mihitsy aloha no mamelona ny ankonana amin'izao satria ny asa tsy misy dia mba izay asa tselitsely kely zao ny ameloma ambady aman-janaka. Tena midikosa mihitsy ny olona amin'izao satria ilay fidiram-bola tsy misy. Izay no feham-bahoaka dia mbola sahilaza ve izy fa mandroso i Madagasikara ankehitriny ary miadam-pinaritra ny malagasy? Krizy maneran-tany, Covid-19, ireo foana no anliana ilay tsy fahombiazana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa firenena iza moa no tsy nandalo izany fa manahoana ny toe-karena ao amin'ireo firenenkafa ireo ankehitriny? Ireo fiara izay novidiana tamin'ny vola fanampiana ho an'ny Covid-19 ary ity tsy misy hita intsony amin'izao. Nankaiza sa nomena aniza? Fahantrana no nandroso teto dia ny delestage sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fandranana volamena antsokosoko. Posy goka
izany no rehetseroa sahirana sy potraky ny fantrana ny malagasy mitombo isa ireo olona tsy maloha fantrano indrindra fa amin'izao volana jolay izao raha misy 5 isam-bolana ohatra izany ho ana fokotany iray eny amin'ny faritra Tsimondrano iny dia lasa folo mahery amin'izao ilay tompotrano no mandefa fitarainana eny anivony fokotany raha araky ny fanazavany sefim-pokotany dia noho ny fahasahiranana ateraky ny fiatrena ny fidiran'ny mpianatra sady no antony mahatonga izany eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-pianana izay tena mampikilay ny rehetra diso voapolitra loatra mantsy ireo ray aman-dreny fa rehefa tsy mahavita manavao ny fisoratana anaran'ny mpianatra amin'ity volana jolay ity ny ray aman-dreny dia mety tsy voaraintsony ny zanany amin'ny volana septambra ho avy io ny hofantrano noho izany no hitan'izy ireny fa azo ampandeferiny any ka mahita fasana ny tompotrano ny akamaroan'ireto farany ihany koa anefa tsy misy mandray vola fisotrondronono fa io no mba any fivelomany izany tokoa lay hoe ny karo no manao ny ataondy ka ny saka ny voatapadrambo ny mpitondra no tsy mahay mitantana ka ny vahoaka no ilay ifamono dia mbola sahilaza ve raha Joel fa hoe mandroso i Madagasikara ankehitriny dia hitanisa ireo fotodrafitrasa sy anome fampanantenana vaovao indray mba hoe amonjenany malagasy 4 taona ny tanisana fampanantenana izay tsy hita ve dia mbola anantena inona indray tsy fanomezantsiny satria samy hevitra ny malagasy fa azo ametrahana fitokisana ity hitondra firenena ka ibolokom-bazaha fotsiny dia ho gaga ve isika raha ohatr'izao no iafaran'ny vahoaka malagasy i Madagasikara ihany no manana filoham-pirenena mbola manana ny filohany tsy vao androany no nandrenesana ny laingan'io mpitondra io fa efa hatramin'ny tetezamita ary azo antoka fa tsy hamenatra an'io mihitsy ny ilaza fa tsy frantsay izy na dia efa gazety mpanjakana frantsay sy ny onjam-peo frantsay na ny RFI izao aza no nanamafy izany fa hoe tena frantsay ary mizaka zo-pirenena frantsay tokoa i Rajoela io dia hoy ny mpanao politika hoe za aloha hatreto mahita tsy manana inisiativa mihitsy tsisy création mihitsy monotone be zao tsika sahirana daholo vahoaka mijaly rano tapaka jiro tsy misy karama tsy zarizary vola ifampitadiavana zany ny zavatra iainantsika ary me mahantra maro nisa mpiray-tandrazana fa raha tsy ny lalana tsy tenenina tsony zay ve le exécutif nandrasana sy andrandray ny mpiray-tandrazana ary azadino fa za anisany solombavam-bahoaka ny ogaoga fanovana teny amin'ny 13 mai tamin'ny 73 député fa za manokana aloha miala tsiny miala fondro fa tena diso fanantenana mitovy amin'ireo vahoaka maro anisa reo ihany koa raha nivokatra azo hatreto fa tsy nareo maro anisa ihany ve nametraka azy tamin'izay fotoana zay manahirana amin'ny resaka azy fa mbola ho avy ny andro iresana sanazavana amin'ny antsipriana ny zavatra nisy teto marina mihitsy izay voalazana izay isika vahoaka malagasy no mila mijoro iaro ny tanindrazana ny vahoaka no tokony anakarena noho ny mpitondra satria ny vahoaka no mpandony karamanisy ireo izany no tokony hitandremana ka ijeren'ny malagasy olona efa manana traikefa sy efa nahitambokatra teto amin'ny firenena tany aloha fa tsy olona efa mpandetika firenena na vao iana-drara ihany koa raha izao zava-misy izao no mitohy tsy haintsony ny afaran'ny fiainantsika vahoaka malagasy ity 10 taona manaraka voatabia iray ve dia 300 ariary ny vidiny eny an-tsena ankehitriny raha afaka 5 taona izany hovidiana ohatrin'io raha izao no mitohy fa ahoana mariny ahoana mariny